Ako ny fiarovam-pirenena. Fandarana manokana ho an'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena. Ako ny fiarovam-pirenena. Ankafaliana hatrany no anolorana ny fiarabanantsika rehetra ho anatin'ny fandarana ako ny fiarovam-pirenena ity, izay arantsika isaka ny alahady tahaka izao, koa manasantsika rehetra anaraka izany hatramin'ny farany. Ako ny fiarovam-pirenena. Tsy misasitra isika mamerimberina ny fantsina ara-drafitra eo anivon'ny tafika izay fanovana tsy maintsy nyrosona nampifanarana amin'ny ambana ankehitriny. Saika tafapetraka avokoa ireo voafaritra ao anatin'ny fantsin-drafitra na eo amin'ny tafika tanety, tafika anabakabaka ary ny tafika an-dranomasina. Fa ny resantsika androany dia eo anivon'ny tafika an-tanety izay tsy aivina fa saika tafapetraka avokoa ireo rantsana rehetra manerana ny faritra. Resahintsika manokana eto anio ny mombamomba ny bataillon d'infanterie Toamasina ka ny général Rakoutson Jocelyn lefitry ny lehibe ny état-major ny tafika an-tanety misanany fampiasana, fanomanana sy ny fandrindrana ny asan'ny miaramila eo anivon'ny tafika an-tanety sy ny colonel Randriana Akson Elzea Lalaina Tiakson commandin'ny bataillon d'infanterie Toamasina no hitafa amintsika rehefa avy eo. Raha tsy aivina dia nahorina na navalina ireo fanevany rezimanta teo aloha dia ny rezimanta voalohany ny faritany miaramila fahatelo sy ny fanevany rezimanta faharoa jeny miaramila barikadimy. Ny rezimanta voalohany ny faritany miaramila fahatelo dia niova anarana, niova ny fibekona dia lasa bataillon d'infanterie Toamasina. Ny rezimanta faharoa jeny miaramila barikadimy dia niova au centre d'instruction et d'intervention spéciale barikadimy. Manazava ny lefitry ny lehibe ny état-major ny tafika an-tanety misanany fampiasana, fanomanana sy fandrindrana ny asan'ny miaramila eo anivon'ny tafika an-tanety ny général Rakoutson Jocelyn. Ny bataillon d'infanterie Toamasina dia tsy dia misy fiovana firy loatra raha ny taon'ny restructuration fa dia iny faneva vaovao iny sy ireo olafy eo ambany fifehezany dia miovanarana koa. Raha ohatra hoe kompani ao a Sainte Maria dia miova olafy na kompani d'infanterie dia mitondra ny anarana ilay toerana implantation. Zay zany ny fampandrafitra eo anivony olafy. Ny brigade d'infanterie spécialisée nzay dia eo ambany fifehezany brigade io ilay centre vaovao zay solony régimenta faharoany jeny miaramila tao barikadimy. Dia eo ambany fifehezany brigade d'appui spécialisé. Tsara marina fa ireo bataillon sy centre d'instruction vaovao zay napetraka eto Toamasina reo dia eo ambany fibarikony sy fiahiny état-major-ny tafika an-tanety. Inona ny andraikitran'ny centre mazava azy mahacentre azy dia manofana miaramila matianina amin'ny resaka teknika na resaka famonjena vony zany na tatsika tamin'ireny valon'ireny profite reny dia ao no misahana an'izay na amin'ny fanamboaran-dalana satria ny jeny miaramila dia natao hanampy ny fitondram-panjakana amin'ny mahajeny miaramila zay amin'ireny fanamboarana lalana isan-karazany reny dia manofana teknisiana zany io centre io. Ny bataillon d'infanterie mazava azy dia manofana olona miaramila matianina alohany andefasana azy any ampamitana iraka na lay hoe opération. Rehefa vitanay omana eto anivony tafika an-tanety zany ireo miaramila ireo omanina sofanina manana traikefa dia alefa mena an'ireo zone de défense et de sécurité reo manatanteraka asa sy andraikitra amin'ny fampandina fahalemana na antanan-dehibe zany na any ambanivohitra. Teo aloha moa zany raha nitenentsika izy taloha chef de corps satria régimenta. Amizao niova bataillon izy dia commandant de bataillon fiantsoana azy. Tsy misy tsony zany lay hoe 1 sur 23 na régimenta voalohany faritany miaramila fahatelo. Tsy misy tsony le atao réseau militaire numéro 3 ary tsy misy tsony le atao hoe 2e régiment de génie raha eto Toamasina no resahana fa CIIS ndray zany zao ny misolo 2e RG ary bataillon d'infanterie Toamasina ny misolo an'ilay 1 sur 23. Tsara azavainay angamba hoe inona ny tena mampiavaka ny rafitra teo aloha amin'ny anjara andraikitra. Ireo bataillon sy ireo centre ireo na ny état-major tafika tanety mihitsy dia ao anatin'ilay atao hoe
chaîne organique zany hoe mikirakira miaramila manofana miaramila sy manaraka ny pitsopitrony rehetra mahamiaramila zany zay administration en général raha taloha zay dia sady opération zay manomana miaramila dia zay no tonga miaramila anay am'izao zany dia mifamizara mazava anako tsara dia misy ny atao hoe chaîne opérationnel dia misy ny atao hoe chaîne organique manomboka amin'ny état-major nitapoka antanety zany na ny état-major anankitelo mihitsy raha maromarona kokoa tapoka antanety sy mitapoka anabakabaka ary mitapoka anjaramasina midina mankao amin'ny brigade mipaka avy aty amin'ny bataillon dia chaîne organique zay fa ny chaîne opérationnel zany dia ny eo anivon'ny état-major nireo tapoka na nema lay emgam teo aloha zay manome bay koa ny zone de défense et de sécurité mangataka miaramila ty aminay miaramila vita ofana menany zareo mbo ampiasainy amin'ny resaka opération zay zany mpiavany fa ny emgam zany taloha dia chaîne anako sady organique izy no opérationnel fa amin'izao fotoana zao dia mazava tsara hoe ireto ny chaîne organique dia ireto ny chaîne opérationnel. Maro ny fiovana misy manoloana izao fanitsindrafitra izao indrindra ny anarany entiny vondrona teo aloha sy ny fibekoana ihany koa. Ny colonel Randriana Akson Elzia Lalaina Ratiakson no iresaka momba ny tantaran'ny bataillon d'infanterie Toamasina. Ratsaivona dia nolovana tamin'ny premier yam tamin'ny vahiny teo aloha zany ary tamin'ny voalohan'ny volana desambra taona 2017 no nitsanganan'ny régimenta voalohany faritany miaramila fahatelo zay ao analakininina hôpital be misy ny toby sy ny febakona azy tamin'izany fotoana zany dia camp Chanaron lieutenant Chanaron zany hoe vahiny manambonina atsa frantsay no nampitondraina ny anarana misy ny toby io fa kosa nanomboka tamin'ny 17 ny volana novembre taona raiky amin'ny 20 dia nampitondraina ny anarana hoe toby général Jonas Joseph Noel. Ny général Jonas Joseph Noel moa dia tsy iza fa ny mpibaiko voalohany na ny chef de corps voalohany teo anivon'ny régimenta voalohany faritany miaramila fahatelo. Raha manaraka ny tantara isika dia olona manambonina ambony manambonina général nitazona andraikitra ambony tamin'ny zany fotoana izany satria dia membre tao anatin'ny CSR ny tenany. Amin'ny zao fotoana zao dia tafapaka aty Toamasina faritra Tsinanana ny restructuration na ny fanitsina ara-drafitra eto anivon'ny tafika malagasy ary misitraka zany manokana ny tafika antanety totosa ny fametrahana ny bataillon d'infanterie Toamasina tamin'ny andron'ny régimenta voalohany faritany miaramila fahatelo dia nanana olafy efatra ny ray any avaratra any Nosy Sainte-Marie Nosy Bora nisy koa ny olafy fa 570 ao Vavatenina nisy ny olafy fa 770 ao Vatomandry ary mazava ho azy moa zany misy ny olafy Pibekona na compagnie de commandement régimentaire eto amin'ny Toamasina. Anatin'izao fanitsina ara-drafitra izao dia misy fanitsina ny toerana misy nireo olafy zay tantaninay dia misy ny compagnie de commandement et de service eto Toamasina na CCS misy ihany koa ny première compagnie d'infanterie ao Vavatenina izay lazaintsika teo hoe olafy 570 teo aloha misy ihany koa ny olafy compagnie d'infanterie ao Vatomandry na ny 770 teo aloha ary isy voforonina mamaly ny ambana sy loza manidina atsika dia ny any Maroantsetra marina zany fa Maroantsetra hatramin'izay mbola tsy misy olafy any miaramila ary ny olafy anankiray fahefatra farany dia mbola eo andalam-pandinihana ijerena hoe aiza no tena mamaivay aiza no lany vahoaka fisiny zay miaramila amin'ny fotoana rehetra sy fotoana aingana raha misy ny lana miaramila. Anisan'ny iraka ampanaovana ny bataillon d'infanterie Toamasina dia ny fandraisana anjara mavitrika amin'ny fanerenana ny fanjepalemana fametrahana fanjepalemana sahaza ny vahoaka ary indrindrandrindra ihany koa zany mitondra ny tsaikefa ny miaramila eo amin'ny fanampinany vahoaka izay mila ny fisahana amin'izany. Mazava ho azy moa ty amin'ny faritra Tsinanana dia anisan'ny tandimdoza amin'ny fotoana favaratra manomboka amin'ny
faraparany volana novembre décembre hatramin'ny farany avril iny mbandotoana ifisiny rivotoza dia mandray anjara mavitsika avy hatrany a manampy an'ireo bataillon zay efa natokana sy isahana zany ao anatin'izany ny centre d'instruction et d'intervention spécialisée na deuxième RG Tioloto, deuxième régiment du génie izay fanela vodorindrina aminay eto Toamasina dia afaka mifanometanana tanteraka amin'ireo olafy centre na antoko tafika izay amonjy hitondra tolotanana avy hatrany raha misy ny vahoaka tsaboina. Ny antoko isin'ny tafika isin'ny bataillon dia ahafahana manome toromarky, ahafahana manome tokony vahoaka fa tsy misy ny fampandrosoana raha tsisy ny filaminana. hatreo ihany koa ny fiarantsika androany amin'ny fandarana ako ny fiarovam-pirenena ity dia misaotra antsika rehetra ny aino hatramin'ny farany amin'ny herina ny otozao indray velovato ako ny fiarovam-pirenena fandarana manokana ho an'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena ako ny fiarovam-pirenena